fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao ampy zay ny aretina ampy zay ny trosana matotra anao ampy zay ny fanilikiliana ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafianao hery sy voninahitra fanany voninahitra iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina fifandraisana 033 40 324 74 fanany voninahitra. Miaraba tompoko Pasteur Isidore Andrianirina no manoloananao amin'ity anio ity manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika mianakavy fifaliana lehibe ho andray no afahako mizara aminao ny fahasoavan'Andriamanitra androany miangavy anao raha mba sitraka ao aritra hatramin'ny farany an'ity afandarana ity fa tombotsoa lehibe ho atsika raha iketsika ho teny avy amin'Andriamanitra ny teny zay ifampizarantsika eto ivavako tsika raha eo mankasitraka indrindra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny fafahako indray hitondra ny teninao androany eto amin'ity fahita lavitra ity atolotra sy averina any aminao sady ny voninahitra satria fantatro fa hiasa mahery any am-pony olona ianao androany ary hamonjy olona maro amin'ny anaran'i Jesosy amen. Eto am-piandohana dia manatitra ny araba ny tenako ary mampafantatra ihany koa ho an'izay rehetra tonga tao amin'ny maison de la culture tamin'ny asabotsy teo fa noho ny fandaminan'Andriamanitra izay mahatsara zavatra dia tsy teto toerana ny tenako fa namanga ny fiangonana any Antananarivo satria misy sampa ny fiangonana fanany voninahitra ao Antananarivo dia izay no tsy nateo toerana ny tenako fa amin'ny asabotsy zao dia manome fotoana atsika ao amin'ny gymnase couvert fotoana lehibe izy io ampitondraina ny loha hevitra hoe fanavotana mivory eto mahajanga amin'izao fotoana zao ny pasteur rehetra amin'ny fiangonana fanany voninahitra manerana ny Madagasikara satria hisy ny fanokanana mpitandrina amin'ny 20 Jolay ho avy zao ao amin'ny maison de la culture ankehitriny efa eto mahajanga daholo ireo manatanteraka fanokana tena navavaka fifadikanana andro vitsivitsy sy alina vitsivitsy any an-tendrombohitra any efa any ireo amin'izao fotoana zao alina vitsivitsy sy andro vitsivitsy ny asabotsy zao ireo dia hiaraka amintsika ao amin'ny gymnase couvert ao ny pasteur avy any Toliara ao ny avy any Moramanga ao ny avy any Tomasina ao ny avy any Antananarivo ao ny avy eto Mahajanga izany mivondrona ireo amin'ny asabotsy zao miara-miasa amiko amin'ilay séminaire atao hoe fanavotana dia ny amin'ny asabotsy 20 Jolay etsy amin'ny maison de la culture ny fanokanana an'izy ireo zay anasana tsika pon'ny Mahajanga izy ireo no hosorana hotokanana fa isy fampianarana izay hovelariko amin'ny olona zay ho tonga ao momba ny atao hoe fanosorana diloilo izay andraisantsika tsirairay avy fahasoavana tsy izy tsy ireo pasteur ireo ihany no andray an'izay ositra zay fa zay rehetra tonga ao dia afaka mandray fanosorana avy amin'Andriamanitra izy ireo no hotokanana pasteur fa zay rehetra tonga ao afaka andray fanosora-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izany zadino fa ao anatin'ny baiboly rehefa misy fanosorana tsy maintsy miova classe sociale le olona tsy maintsy miova sarangam-piainana le olona tsy maintsy misy refim-piainana ekaran'le olona ary manana iraka mazava avy amin'Andriamanitra le olona Davida ohatra dia mpiandry ondry tao an-tranon'ny Jese papany fa tao ambadiky ny nanosorana azy dia ilay talenta nananany ihany iny no netsehan'ilay fanosorana natao taminy dia tafakatra amina classe sociale ambony izy mpitendry zao Davida mpitendry zay tsy dia fantatro olona mpitendry tsy dia malaza loatra mpitendry tsy mahavelona azy akory ny fitendreny fa fifaliana ho azy le hoe mitendry mideran'Andriamanitra amin'ny lokangana izy
fa tao ambadiky ny fanosorana nisy mpanjaka nanana olany Saul ny anarany. Rehefa nanana olany io mpanjaka io midelira le mpanjaka izany. Rehefa midelira le mpanjaka dia nanoro hevitra azy ny mpanompony, tokony isy olona mpitendry mahay ijanona eo akaikinao ry mpanjaka ka amin'ny fotoana tady hetsika le aretinao midelira iny dia rehefa mitendry eo akaikinao eo izy dia metondra ianao. Tadiava ary mpitendry izy ireo dia ny olona nahita fa misy lehilahy tovolahy anankiray izy Davida no anarana, zanaky Jesse izy io. Alaivo ty ozy ny mpanjaka nalaina i Davida avy any amin'ny fiandrasan'ondry mavomavo, olona tsy dia fantatry olona loatra, olona ataony olona tsinitsinina na ao amin'ny fianakaviany azy izy ohatrany tsy dia misy lanjany loatra, nefa tao ambadiky ny fansorana nalaina avy any anaty ala avy any izy miaraka amin'ny lokangany dia nipetraka ao an-tranona mpanjaka any amina chateau, any amina palais. Niasa tao an-tranona mpanjaka izy tonga musicien any an-tranona mpanjaka, ilay musicien avy any anaty ala avy any. Hitatsika fa ao ambadiky ny fansorana misy fiakarana classe sociale, misy fiakarana sarangam-piainana, misy fiakarana haavo eo amin'ny fiainana ary misy iraka mazava ampanaovin'Andriamanitra. Zay nanomezako fotoananao sahady ny asabotsy 8 Jolay famaranana n'ilay seminaire nandritra ny 3 herinandro tamin'ity volana Jolay ity mitondra diloilo amin'io fotoana io. Mijery ianao zany huile d'olive ao anatina tavoahangy kely reny ao Mahabibo dia efa misy sy amin'ny toerana maro samihafa zay mety ahitantsika an'izay. Tsy dia lafo ny vidin'izay, 500 angamba dia efa mahazo ao anatina huile d'olive izy ao anatina tavoahangy kely zay. Fa ho ambarako aminao ara-baiboly ny fomba anetsena ny ositr'Andriamanitra amin'ny alalan'ny diloilo amin'izay fotoana zay. Zay ny amin'ilay 28 juillet fa ny amin'ny asabotsy zao kosa séminaire lehibe mitondra ny lohahevitra hoe fanavotana. Maninona moa tsika avotana satria tsika tsy avitra. Andao tsika hijery tenin'Andriamanitra ao amin'ny Exodosy toko 2:12 toko 10 azafady dia ny 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Vako toy izao ny teny: ary Farao dia nampakany Mosesy ka nanao hoe mandehana ianareo manompoan Jehova fa ny ondry amanosonareo sy ny ombonareo ihany no aoka havelanareo ary ny zanakareo madinika dia aoka hiaraka aminareo koa. Raha ho fitinoko vetivety ao anatina fotoana foiny zava-nisy teto dia zao: ny zanak'Israely dia nasain'Andriamanitra ho avoaka ny Mosesy avy ao amin'ny tany Egipta andeha anompo an Jehova eo amin'ny tendrombohitra anankiray. Dia rehefa avy eo izy izotra ho any amin'ilay toerana atao hoe Kanana, zay tany mitondra dronono sy tantely. I Mosesy no nirahana anafaka an'izy ireo avy ao amin'ny tany Egipta, iresaka amin'ny Farao analan'izy ireo ao anatin'ilay trano na handevozana satria andevo ireo. Izy andevo olona manana n'Andriamanitra, mivavaka amin'Andriamanitra, nefa tsy afaka manompo an'Andriamanitra na dia mivavaka amin'Andriamanitra fa manompo an'ny Farao. Andevo ireo dia misy manam-pahaizana fa ny fahaizany noentiny nanompo ny Egiptianina. Izy ireo no nanamboatra ny trano be tao amin'ny tany Egipta. Izy ireo no miasa ao amin'ny tany Egipta mahatonga ny Egiptianina lasa mpanan-karena indrindra tamin'ny firenena teto an-tany tamin'izany fotoana izany. Izy ireo ny première puissance mondiale tamin'ny fotoan'androny. No ny zanak'Israely zay manompo an'izy ireo, andevon'izy ireo. Misy manam-pahaizana tamin'ny zanak'Israely saingy andevo ao amin'ny tany Egipta manompo ny Egiptianina. Misy dokotera tao saingy andevo tao amin'ny tany Egipta manompo ny Egiptianina. Misy lidera maro dia maro ao, tahaka ny hoe lidera na entreprise, lidera na société, lidera na toerana afaka mifehy olona, mifehy asa goavana, asa vaventy.
karazana manam-pahaizana mpikaroka maro tao fa andevo aty amin'ny tany Egypta tsy afaka manompo an'Andriamanitra fa manompo any Egyptianina. Ny fahaizana zany tsy mahasoa azy fa mahasoa ny hafa. Tsy azony vola fa azony hafa vola. Mijanona ho mpahay fotsiny izy, mijanona ho mpana-talenta fotsiny izy, malaza amin'ny zavatra hainy nefa tsy ivelomana ny fahaizana. Zany atao hoe andevo. Izy ireo anefa dia olon'Andriamanitra. Fa nanapa-kevitra Andriamanitra naniraka ny Mosesy hoe tonga ny fotoana afao amin'ny fanandevozana ny oloko, afao amin'ny fanandevozana ny zanak'Israely, hanompo amin'ny tendrombohitra iry, rehefa avy eo izy dia mizotra ho any amin'ny tany Kanana. Tsy vitsy amintsika nitratrana zavatra ohatr' izany amin'izao fotoana izao. Manana talenta, manana fahaizana, nianatra zavatra maro, sasany efa tany an-dafy mihitsy, nianatra nandritra ny taona maro, manana diplôme, afaka mahatsangana zavatra, mahatsangana orinasa, afaka mitondra asa vaventy, nianatra. Mao no mana talenta tsy dia nianatra firy fa manana ny atao hoe don, talenta avy any anatina vokatra ny zavatra nianarana, fa tsy velomanao ilay talentanao, tsy mahavelona anao ilay talentanao, fa ohatrany hoe andevo ao anatina fahotana ihany koa, tsy afaka ao dia tsy tonga eo amin'ilay toerana tian'Andriamanitra hatongavana. Mivavaka ihany fa tsy afaka manompo an Jehova. Zany zava-nisy teto afana hiala ao amin'ny fanandevozana ny zanak'Israely fa ifarao tsy manaiky hoe tsy mahazo mivoaka eto zany nareo. Ary be dia be ny olona ankehitriny mikasa andeha hanompo an'Andriamanitra fa ny devolo miazona ny sainy, tsy mahazo mandeha amin'izany ianao. Resy lahatra amin'ny fandaharana ohatran'izao, mahakasika azy ilay toritena ohatran'izao, fa any anatin'ny sainy ihany mbola misy zavatra apetraka Satana, fanakana nataon'ny Satana. Resy lahatra ihany ny fono fa to sakanany Satana zany izy ao anatin'ny saina any. Misy zavatra apetraka Satana ao an-tsainy ao hoe io sekta io tsy mahasoa anao io mampahantry fivavahana io tsy izy io devoly io, zao ny fivavahana zatra anao, kaninona ny ray ianao. Misy zavatra apetraka Satana ao an-tsainy ao. Ianao efa mivavaka ihany, zany ny apetraka Satana ao an-tsainy ao. Nefa izy ohatrany mangetahita te hanompo an'Andriamanitra zany, mahakasika ny kany, ny situation lay zavatra ambara amin'ny fandaharana ohatr'izao fa voasaka ny Satana izy. Ity aoriana amin'izay navelan'ny Farao andeha hanompo an Jehova ny zanak'Israely. Enoy ange ny afetseny Satana fa ozy izy tamin'ilay andininy 4 teo. Ary Farao dia nampaka ny Mosesy ka nanao hoe mandehana ianareo manompo an Jehova, fa ny ondry amanosonareo sy ny ombonareo ihany no ka avelanareo, ary ny zanakareo madinika dia ka hiaraka aminareo koa. Avela kozonareo manomboka eto hanompo an Jehova fa tsy tanako tsony, satria be ao amponareo loatra le andeha hivavaka sy ny hanompo an Jehova. Fa izao ny fanananareo dia tavela aty aminay. Ny ondry amanosonareo satria zany ny fananany, dia tsy azonareo entina fa anay ireo, mijanona aminay ireo. Ny lehilahy lehibe aminareo sy ny vehivavy lehibe afaka miasa mijanona aty aminay, fa ny zanakareo madinika ihany ny charge anareo ino no ento. Zany ny zava-misy amin'ny tontolon'ny fivavahana ankehitriny tompoko. Avelan'ny Satana le olona andeha hanompo an Jehova rehefa tena tsy tana itsony. Lasa ny olona manompo an Jehova fa zay fananana tokony ho azo bloqueny Satana. Ny varitra tokony azahoany vola bloqueny Satana. Ny tokantrano tokony ho lasa lavitra amin'ny fiainana bloqueny Satana. Ny fidiram-bolany bloqueny Satana, ny fananany bloqueny Satana. Mikarama izy miasa mafy fa ny vola azony bloqueny Satana, tsy azony ny karamana. Le olona afaka ny hanompo an Jehova amin'ny hafanampo fa ny fananany bloqueny Satana. Zay ny dikany ty teny ty hoe mandehana manompo an Jehova Andriamanitrareo satria fa tsy tanatsonareo, fa ny fanananareo kosa dia avelao mijanona aty aminay. Ny olon-dehibe mijanona aty aminay satria azonay ampiasainy reo, fa ny zanakareo madinika hoento. Ny ankabeazan'ny olona manompo an Jehova ankehitriny, izy mafana fo, fa ohatrany tonga charge ny zanany madinika
na io aza mila tsy ho velona. Lasa ohatra ny tena hoe vesatra le mitaiza zanaka. Manompo an Jehovah amin'ny fony manontolo. Fa ny ankonana aza mila tsy ho velona. Bloquer ny satana zay anjara tokony ho azy. Zay tompoko ny antony fanavotana. Be dia be ny fahagagana ny tranga tao amin'ny tany Egypta. Nasehon'Andriamanitra sy nataon'Andriamanitra mba hialana ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta. Fa ny fahagagana rehetra tao tsy nahatonga ny Farao analana izy ireo tao anatina fanandevozana. Ary maro amin'ny mpivavaka ankehitriny no mitady fahagagana any am-piangonana. Misy fahagagana tsy indraindray mitranga eo amin'ny fiainana. Ny kista misy fotoana miala, fibroma misy fotoana miala, misy fotoana misy fipoahana ara-bola kely miditra tsy indraindray, somary mahita asa zany, somary misy vola miditra zany, somary misy karazam-pahagagana mitranga tsikelikely. Fa izy dia mbola tavela ao anaty fanandevozana. Ny fahagagana mitranga eo amin'ny fiainana tsy ampy anova ny fiainana, tsy ampy ampiova ny sarangam-piainany. Izy manompo an Jehovah. Fa tamin'ny fotoana anankiray izay nitenenan Jehovah hoe maka ianareo zanak'ondry iray isan'ny trano. Raha vitsy loatra ny ao anatin'ny trano ray, trano anankiray, dia mitambara amin'ilay trano ao akaikinareo. Dia ilay zanak'ondry amin'izay vonoina ny ran'ilay zanak'ondry atao eo amin'ny tolam-baravarana anankiroa avisy havanana sy eo amin'ny tatom-baravarana. Alatsaka anareo zay ny rano zanak'ondry. Fa andalo amin'ny tany Egypta izy amin'izany alina zany. Anafaka anareo sy anavotra anareo ary amotika tanteraka ny herin'ny Farao sy ny Egyptianina izay niazona anareo. Io ny atao hoe fanavotana. Ilay rana latsaka, lay rana zanak'ondry nalatsaka sy ny fandalovan'i Jehovah nanafaka ny zanak'Israely avy ao amin'ny tany fanandevozana hifindra toerana andeha hanompo an Jehovah ary mizotra ho any amin'ny tany Kanana. Iny ny atao hoe fanavotana. Ary tsy izy iny fa tandidon'ilay rana latsaka Jesosy Kristy teo amin'ny azy fijaliana izay anala ny olona ao amin'ny fanandevozany fahotana. Satria ny Baiboly dia milaza hoe na iza ozy izy ihany no manota dia andevo ny ota. Ny tanjon'Andriamanitra tsy ny hoe sady manota ihany ianao no mahazo fahagagana amin'Andriamanitra. Ny tanjon'Andriamanitra tsy ny hoe sady miaina mifanao an'izao tontolo zao ihany ianao, sady misotro toka, sady mifoka sigara, sady miady aman'olona, sady mijangajanga, sady ratsy fanahy, sady mangalatra, na mangalatra eo ambony latabatra, na mangalatra amin'ny alalana fera maloto, business tsy madio. Sady manao an'ireny ihany ianao no mivavaka. Zay ny tanjon'ny Satana. Zany hoe andevony ireny zavatra ireny. Ny atao hoe fanandevozana araka ny volazan'ny Baiboly dia fehezina zavatra anankiray ary tsy afaka miala tao na te hiala tao azy. Ohatra ny gadra zao tsy afaka miala ao am-ponja na dia te hiala ao am-ponja azy izy. Ratsy lay lalàna no mamoaka azy miala tao. Dia tahaka izany mihitsy ny andevo. Tsy afaka manao zay tiany atao izy fa zay tiany ilay mpampahory azy atao no ataony. Zay ny tanjon'ny Satana. Ianao avelany hivavaka ihany fa ianao bloqueny ao anatina fanandevozana fahotana. Ka nandatsahany Jesosy Kristy ny rano teo amin'ny azy fijaliana dia anavotana ny olona, ahatonga ny olona afaky ny hofananan'Andriamanitra, hanompo an'Andriamanitra, iaina amin'ny atao hoe fanjakan'Andriamanitra, sady afaka manao ny asan'Andriamanitra no anjaka eto ambonin'ny tany. Ary raha miala eto izy dia miditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Zay ny planin'Andriamanitra amin'ny fanavotana. Ka raha tsy mbola latsaka ilay rano zanak'ondry tao amin'ny tany Egypta dia mbola andevony zanak'Israely na inona fahagagana hitany. Mpivavaka maro ankehitriny no efa miaina amin'ny atao hoe fahagagana fa izy mbola ao anatina fanandevozana. Izy mbola ao anatin'ilay fiainany teo aloha fa mahita fahagagana tsy indraindray. Tahaka ny zanak'Israely firy ny fahagagana hitany tao amin'ny tany Egypta fa izy mbola ao Egypta ihany. Fa rehefa latsaka ilay rano fanavotana dia
afaka tao amin'ny tany Egypte izy nifindra eo amin'ilay tendrombohitra ahafahana manompo an Jehovah. Ny dikan'io tendrombohitra io zany eo amin'ny toerana avo ahafahana manompo an'Andriamanitra amin'izay. Tsy azon'ny Farao atao ninina intsony fa malalaka afaka hanompo an Jehovah, afaka ifampiresaka amin'ny Jehovah, afaka ifandray amin'ny Jehovah, afaka nandray ny fanasan'ny Tompo ary mizotra ho an'ny Kanana izy ireo any amin'ny anjara voatendriny. Amin'ny asabotsy zao raika amin'ny 20 Jolay ao amin'ny gymnase akaiky ny stade isika no manao fivoriam-bavaka iresana ny atao hoe fanavotana, andraisanao an'ilay rano Jesosy Kristy nanavitra ny fiainanao ray manontolo. Tsy ny fanahinao ihany no avotana fa ny fiainanao ray manontolo mihitsy no navotan'Andriamanitra teo amin'ny azo fijaliana. Jereo ange tsy hoe lasa mpivavaka fotsiny ny olona noho ny rano Jesosy Kristy fa mahalinan'ny Kristy na ny fanasitrana anazy azy sitrana izy ny marary, satria tsy tiako ny mahita azy marary izy efa manompo ahy, tiako salama izy. Linany amin'ny fahasalamanao zany ny Tompo, nanavitra ny vatana marary ihany koa izy. Diovy izy ny boka, tsy tiako izy efa manompo ahy nefa mbola bokaboka ny fiodirana. Lina ny amin'ny bote anao ihany koa ny Tompo. Izao izy avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dehibe. Lina ny amin'ny hanana ny fiainana ihany koa ny Tompo. Korintianina 2:9 dia milaza ny Baiboly fa tonga malahelo, nalahelo Jesosy Kristy, na hoe tonga nahantra Jesosy Kristy noho ny aminareo izy mba ampanankarianareo ny alahelony. Lina ny amin'ny ara-materialinao koa Jesosy Kristy, izay fitambarana zay rehetrarehetra izay natao hoe fanavotana. Raha mbola tsy lay fanavotana no ao an-tsain'ny olona anankiray, raha mbola tsy lay rana latsaka Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana no ao an-tsain'ny olona anankiray izay nanompo an'Andriamanitra dia mbola any anatiny fanandevozana izy. Fa lay rana latsaka Kristy izay mamindra toerana azy, ny fahatongavan-tsainany hoe za dia novidiny Kristy teo amin'ny azo fijaliana. Fananany Satana teo aloha afaka nasiana aretina satria anazy, afaka nampahoriana satria azy, afaka nampantrainy satria azy tanteraka. Fa novidiny Kristy teo amin'ny azo fijaliana, an'Andriamanitra zao nataony fanjakana, nataony mpisorona ary nataony anjaka eto ambonin'ny tany, tsy natao fanilikilika. Maro ampino ankehitriny mety arena za ahiliky ny anadahako, ahiliky ny ray aman-dreniko, ahiliky ny avaka. Tsy zany mihitsy ny zavatra tokony hitranga rehefa tratra ny natao hoe fanavotana isika. Fa ireo olona lazainao fananiliky reo dia tokony hanampitamby anao ireo dia tokony ilasitraka aminao ireo. Baiboly dia milaza hoe ny mpanan-karena vahoaka izy ilasitraka aminao, satria ny zanak'Andriamanitra rehefa avitra manomboka misy hery any anatiny any, hery tsy azon'izao tontolo zao ananana. Dray andro nisy mpivavaka anankiray tantara tamin'ny namany. Zaho izy nivavaka tamin'ny fanainy voninahitra ihany teo fa za tsy aotsony. Ny antony nialako tao dia zao, le Pasteur Isidore izy rehefa nandalo teo akaikiko te hikika aho izy dia te ohatrany te tomany te hikika aho izy tonga dia tsy nandeha tao tsony aho. Inona le antony? Le devoly tao anatiny, le fanaratsy tao anatiny, tsy zaka le fanaratsy tany anatiny izay mibloke ny fiainany, izay mamanitra ny fiainany. Rehefa nandalo ny mpanompon'Andriamanitra, nandalo ny mpanompon'Andriamanitra teo akaikiny, satria misy fotoana miala eo ambony altara fa mandeha mitetitety vahoaka any anatiny ny trano be ny kolotsaina iny, mandeha mitetitety ny tsirairay avy any, mametra tanana, maminany, mivavaka. Misy fotoana manoatra izay rehefa nandalo teo akaikiny amin'izy te hikika mafy izy, satria tsy izy ny te hikika fa le fanaratsy tao anatiny. Izay natao hoe herin'Andriamanitra izay. Ny olona rehefa nandray an'le rano fanavotana, rehefa tonga olon'Andriamanitra lasa persona hafa izy, lasa olona vaovao izy, tsy lay olona talotsony fa lasa olona hafa. Lasa manana hery izy any anatiny, madio ny fanahiny, lasa misitraka lay arena no manan'Andriamanitra, tsy ho an'izy afa-tsy ho an'ny zanak'Andriamanitra izy. Jereo ange ao amin'ny Exodosy 12 amin'izay, rehefa latsaka le rano fanavotana, tsy ry zanak'Israely intsony no nangataka tamin'ny Farao hoe avelao azy zay andeha hanompo an Jehovah Andriamanitra amin'ny tendrombohitra ry dia ho an'ny Kanana. Tsy izany intsony,
fa ny famadika le zava-misy. Ny Farao mihitsy no nandodina ny zanak'Israely hoe mela tatonareo fa olona tsy mitovy ka itsika. Tsy mety aminay tsony ny miara-miaina aminareo fa olona avitrinareo, olona hafahafinareo, maty zay mianakavy raha mbola tazomina eto nareo. Mela aminay nareo fa tapitra ringa anato zay. Tanao zany? Misy fotoana tsika variana mandroaka devoly, fa misy fotoana ny devoly tonga dia miala ho azy raha voatakatra ao fa olona navotan'Andriamanitra ianao. Jereo ange eo amin'ny Exodus 12:33 hoy ny Baiboly, dia nandodina ny olona ny Egyptianina ka nampandeha azy faingana hiala tamin'ny tany satria hoy izy, maty avokoa izahay rehetra. Tanao zany? Mela aminay nareo fa raha mbola eto aminay nareo maty zahay. Misy fotoana zany ny fahantrana mihitsy ny tsy tamana aminao tsony dia mandroaka anao mela aminay nareo fa mafy ny mahazo anay amin'Andriamanitra raha mbola eo aminay ianareo. Misy zavatra tsy mety miara-miaina itsony. Ny fanavotan'Andriamanitra sy ny fahantrana, ny fanavotan'Andriamanitra sy ny aretina, ny fanavotan'Andriamanitra sy ny lagininy, ny fanavotan'Andriamanitra sy ny fanilikiliany. Tsy natao hiara-iaina ireo fa rehefa avitra dia avitra, ary ny olona dia hiteny aminao hoe avitra nareo. Olona navotan'Andriamanitra. Amin'ny asabotsy zao io seminaire io, eo amin'ny gymnase couvert, iarahanao amin'ny Pasteur Isidore Andrianirina ao amin'ny fotoana io fa tsy anentananarivo indray, izay izarana aminao ny tenin'Andriamanitra. Tsy délivrance ihany no atao amin'io, fa fahatongavan-tsaina mihitsy hoe za olona tian'Andriamanitra, navotan'Andriamanitra, novidian'Andriamanitra, karazan'olona hafa eto amboniny ty tany ity. Misy fanjakana ato anatiko ato, fanjakan'Andriamanitra. Samy hafa manko ny fanjakan'ny lanitra sy ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'ny lanitra dia toerana izay ovantanin'ny olona mbovonjy raha miala eto ambonin'ny tany izy. Fa ny fanjakan'Andriamanitra tsy toerana fa zavatra ao anaty, hery ao anaty. Hoy Jesosy hoe ny fanjakan'Andriamanitra hozy izy dia ao anatinareo. Ny fanjakan'ny lanitra tsy ao anatin'ny olona fa toerana. Hoy izy hoe, hoy Jesosy hoe tsy zay rehetra manao amiko tompotompoka izy izy no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra zany hoe toerana hidirana raha miala eto ambonin'ny tany olona. Fa ny fanjakan'Andriamanitra tsy toerana fa zavatra raisina eto ambonin'ny tany. Ka ny olona navotana ny manana ny fanjakana io ao anatiny ao. Ary zay no natonga ny Paul laza hoe manana fanjakana tsy azo ampiroroinareo izy. Misy fanjakana ao anatinareo, fanjakana tsy azo ampiroroina. Ny olona navotana karazan'olona hafa mihitsy. Karazan'olona hafa mihitsy ny olona navotana. Teo avitra va ianao? Tsy propagande ty lazaiko anao ty. Tongavy ianao amin'ny gymnase couvert, andray teny avy amin'Andriamanitra izay ampodiny saitsika amin'ilay toerana nametrahan'Andriamanitra atsika. Dia ny raha ny fanavotana izay hitondra atsika amin'izay toerana izay, ampiova toerana anao, ampiova saranganao, ary ahafahanao hanompo an'Andriamanitra. Hoy izy amin'ny 9:7. Dia nentin'ny olona ny kobany voaleny raha tsy mbola voaisy masirasira sy ny vilen'ny fanaova-mofo voafio amin'ny lamba ny teny atsoriny. 9:5. Ary ny zanak'Israely nanao araka ny tenin'ny Mosesy ka nangataka firavaka volamena, volafotsy sy firavaka volamena ary fitafiana tamin'ny Egyptianina. Ary nataony Jehovah nahita fity teo mason'ny Egyptianina ny olona ka nomendreo azy zay nangatany ka dia nifoanan'ny Egyptianina. Hitanao, voalatsaka ny rano fanavotana tonga dia nahita fity ireo olona nahilikilika hatramin'izay, nampitomboina ny asany, natao memafy tokoa ny asany teo aloha nefa ny karamany tsy nampitomboina. Firy ny olona miasa mafy nefa tsy arakaraka izay ny karamany sy ny vola miditra ao aminy. Zay ny nahazo an'ny Egyptianina, no, zanak'Israely raha mbola andevo izy. Dia mbola ao anatin'ny fanevozantsika le miasa mafy nefa tsy hitakory izay varana. Efa fahafitona volan'izao. Tamin'ity taona teo mitady vola, tsy manana fotoana ny mponan'i Jehova, tsy misy asabotsy, tsy misy alahadiny ny fitadiavam-bolanao, nefa tsy hitakory hoe aiza moa le zavatra tafatsanganao, inona moa ny zavatra vitanao. Zany hoe miasa mafy, tsy afaka manompo an'Andriamanitra,
Tsy misitraka fahasoavana avy amin'Andriamanitra nefa tsy arakaraky ny asa mafy ataonao ny zavatra vitanao. Zay ny atao mbola ao anaty fanandevozana. Miangavy ianao aza miavonavon-kevitra. Raiso ny fanapahan-kevitra fa mbola tianao Andriamanitra. Ho fantatrao amin'io asabotsy io fa olona tiany Jesosy ianao. Enao nafatesany teo amin'ny azo fijaliana. Anavitra anao, andraisanao an'ilay fanjakan'Andriamanitra ao anaty. Atonga anao anjaka eto antany raha mbola eto antany ianao. Idomine. Ary raha miala eto ianao dia hiditra amin'ilay atao hoe fanjakan'ny lanitra. Olona voaily kreto taloha fa ozany Baiboly hoe nataon'i Jehovah nahita fity teo amin'ny Egyptianina. Egyptianina ilay nanandevo azy hatramin'izay. Ilay nanao tsisy dikany aminy. Nokasian'Andriamanitra ny fony noho ilay rano latsaka. Rano fanavotana. Dia lasa nahita fity ireo. Tanao zany. Tsy karazan'olona natao fanilikilika ianao. Tsy karazan'olona natao tsisy dikany ianao. Fa ianao ilay olona natao ahita fity na hatramin'ny fahavalonao azy. Baiboly dia milaza raha sitraky ny Jehovah ny alehan'ny olona na ny fahavalony aza dia ampiavanina aminy. Tros tsy mety afaka eo. Mila ny fanavotana ianao fa lasa andevona tros. Mitrosa foana vao mavita zavatra. Mitrosa foana vao mavita zavatra. Tsy mba misy zavatra vitanao amin'ile hoe nanomboka tamin'ny tsy misy fa tsy maintsy mitrosa fa afaka nanangan-javatra. Raha mbola ao anatina trosa ianao. Raiso le rano fanavotana. Andao anompo an'i Jehovah dia andao izotra ho an'ny Kanana. Tsy hoe andalo eny ray mandeha ao anaty fivoriam-bavaka fotsiny fa itoy anompo an'i Jehovah dia izotra any amin'ilay anjara tsara no manan'Andriamanitra ho anao. Ianao mety voakasika ilay zavatra resako teo iny hoe olona manana ny maizy azy ianao. Olona tena hoe misy zavatra tsara ho anatinao ao. Olona matsangan-javatra. Olona ifampitadiavan'ny olona eraky ny tanàna ianao, eraky ny firenena noho ilay zavatra tsara ho anatinao saingy mbola ao anaty fanandevozana. Tsy afaka ivelomanao le izy. Tsy afaka amelomanao ny ankonanao le izy. Tianao Jesosy. Raiso le rano fanavotana amin'ny asabotsy zao gymnase couvert iaranao amin'ny Pasteur Isidore Andrianirina sy ny fiangonana fanainy voninahitra. Sy ireo pasteur rehetra manerana ny Madagasikara avy amin'ny fiangonana fanainy voninahitra. Tianao Jesosy ihany, tsy hanenenanao ny atongavanao fa andray zavatra goavana avy amin'Andriamanitra ianao. Aza mangataka andro itsony fa ity le fotoana. Mifandray be io fotoana amin'ny asabotsy zao sy amin'ny asabotsy fa 20 volana Jolay zay izy fanokanana pasteur io ka ataovy zay azonao atao amin'ny fanomezana fotoana anompona ho an'Andriamanitra amin'ny asabotsy zao. Amin'ny 8 maraina ny fotoana manomboka, tsy misy ny fidirana voalohany sy faharoa amin'ny fotoana io fa tonga dia fotoana indray mandeha manomboka amin'ny 8 maraina. Averiko amin'ny gymnase eo akaikin'ny stade ny fotoana tapany maraina manotola sabotsy ho avy izao. Rapitso mandray olona manomboka amin'ny 7 maraina. Tsy mivaly sasany le rapitso fa amin'ny 7 eo ampitan'ny séminaire lalana miakatra ny Androva amin'ny lalan'ny bus. Misy trano étage rosa fa vady mainty sy fotsy. Misy sonnerie ao tsindriony sonnerie dia misy mandray ianao fa raisina ampitiavana ianao. Tsy maninona na tsy ho tonga ao ianao rapitso amin'ilay fandraisak'olona fa ny zava-dehibe dia le fatongavana eny amin'ny gymnase couvert amin'ny asabotsy ho avy zao ivavaka isika. Raha eo mankasitraka indrindra amin'ny anaran'i Jesosy tamin'ny fafahako nitondra ny teninao androany. Averina sady eny aminao ny voninahitra. Andevo no tonga mpanjaka tsy zakany olona zany. Vehivavy lanjara no nisy nampakatra tsy zakany olona zany. Ny adala vokianina tsy zakany olona zany. Nefa dia mitrangy zany rehefa raisiny olona ny rano fanavotana. Mankasitraka raha amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina niaraka taminao teto fankahita mivantantsika amin'ny gymnase couvert ny asabotsy amin'ny 8 maraina. Veloma tompoko. Fanany voninahitra. Fandarana afahanao mandray torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy ianao. Ampy zay ny aretina, ampy zay ny trosana matotra anao, ampy zay ny fanilikiliana, ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafianao hery sy voninahitra. Fanany voninahitra iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina. Fifandraisana 033 40 324 74. Fanany voninahitra.